Tompoko lahy sy tompoko vavy, androany antsika iresaka indray mikasika any zokibe rosy. Fa mialohany hiresahako an'izany zava-drehetra zany dia mbola entaniko kely foana ianareo hiabone ny chaîne dia azadininy mametraka ny commentaire zay fa ndao ary irisontsika ny resaka mikasika any Paulbert Rosy Rahasimana. Raha vao zokibe rosy no asiany resaka dia mahafinaritra ery na ny fomba fisainany na fomba fijeriny eny na talenta sy ny fahaizana izay ananany. Fa androany atsika hiresaka mikasika any zavatra tena ankafiziny Rosy satria tamin'ny video tao ambany atsika niresaka ny mombamomba ny Rosy, niresaka ny talentany, niresaka ny fahaizany sy ny sisa tsy voatanisa. Fa androany atsika hiresaka mikasika ny zavatra zay tena ankafiziny Rosy ary mampiavaka ny Rosy noho ny fananany zay fotom-pisainana tsara indrindra izay. I Rosy moa dia député sy artiste malaza nefa tsy mahasaka anazy hanao izay zavatra tiany na de eo aza ny maha solombavam-bahoaka azy sy maha artiste na hoe mpanakanto malaza any Rosy zany. Inona moa ny zavatra zay tena ankafiziny Rosy? I Rosy dia tia miompy akoho amam-borona na kisoa izany na akoho na drakidraky na gisa sy tsy voatanisa eny na trondro aza dia mbola ompiny zokibe Rosy. Mahafinaritra ery mahita ny zokibe Rosy solombavam-bahoaka nefa mbola miompy trondro, miompy kisoa, miompy akoho sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany. I Paulbert Rosy Rahasimana koa dia tia mamboly na kafe izany na bary. Raha mbola resaka rehetra ao amin'ny sehatra fambolena dia tena ankafiziny zokibe Rosy avokoa ary tena toetra tsara mendrika alaina tahaka ny toetran'ny Rosy satria ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena, ilaina amin'ny fampandrosoana ny nosy ny resaka fambolena sy fiompiana. Tsara ho marina tokoa fa ny gentleman farmer tahaka an'ireny dia tokony asiana lanjany ary tokony hoderena ho mentehaka satria anisan'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fampandrosoana ny firenena hoe any resaky ny fambolena sy ny fiompiana. Ary fantatry ny Rosy tsara ny lanjan'ny fambolena sy ny lanjan'ny fiompiana eo amin'ny tany sy ny firenena anankiray. Ary zany tokoa no antony imatomatesana io zavatra io na miresaka fitaizana trondro na resaka amin'ny fiompiana kisoa sy ny akoho sy ny sisa tsy voatanisa, indrindra eo resaka ny fambolena vary sy ny zavatra rehetrarehetra azo volena. Paulbert Rosy Rahasimana koa dia anisan'ny zokibe tena tia fanatanjahantena, ohatra fotsiny tsy tenitsika afa-tsy hoe kilalao rugby. Anisan'ny tena ankafiziny Rosy ny resaka lalao rugby ary tsy mahafantatra ny Rosy raha any amin'ny sehatra rugby. I Rosy koa tia mijery ny adina koa, tia mijery zavatra ohatran'ireny, zany no tena mampiavaka ny Rosy. Tsetsatsiagotra ny amin'iny tompoko lahy sy tompoko vavy fa mankasitraka antsika rehetra na vita ny hely ny video hatramin'ny farany ary ety ampamanana koa dia mbola intaniko kely ianareo hiabone ny chaîne YouTube dia azadino ny manisy commentaire zay fa mankasitraka tompoko dia veloma vetivety amin'ny manaraka indray gaby.